Tonga sa daholo zanagasikara mbola avy nareo resadresaka mahakasika ny fiainan'ny zaza ao am-boaka ihany isika ny zanaka ao am-boaka ao de tsy mipetraka fotsiny ataony hoe matory fa mba mihetsika ihany koa izy zao manao zay mahafinaritra antsika zay mampatonga ny vehivavy rehefa be voka matetika de mijaly satria tsy ilay zavatra tiany vehivavy ihany no hoe ataony isan'andro fa ilay tian'le zazakely no tsy maintsy arahany vehivavy ohatra sakafo. Vehivavy zao lasa ratsina amin'ny karazana sakafo maro isan-karazany tsy hoe ny madama akory te molamola fa ilay zazakely no mila vany amin'izay zavatra izay. Ohatra hoe tsy tia hena madama taloha zao rehefa be voka lasa ohatra ny te hihinan-kena foana de ilay zazakely no mila vany amin'izay. Manahoana fiainan'ny zanatsika ao am-boaka ao de milomano. Nisy fantaninana matsika tany hoe mety ho voadona ve ny zazakely rehefa raikitra manisy amin'ny madama de tsy marina izay satria tsinona milomano misy ilay rano ilomanosan'ny zanaka ilay zaza ao am-boaka ao de tsy voadona ny zanaka fa ao anatin'ilay rano iny tsy maheno an'izay zany zazakely indraindray so midobodoboka ao ambadika zandray rabainy na zandray papa tsy marina izay. Eo ihany koa de minono tanana rehefa reradreraka iny moa zany ny zazakely de mba minono tanana ihany koa izy ao am-boaka ao. Eo ihany koa mikotrana jereo tsara ny zazakely rehefa le tsisitsisy atao io zao neny rehefa le bebe ny kibo de hita avy ety ivelany ety fa mandaka na hoe manome totondry na manome lamosina de mikotrana izay le zanaka ao. Misy fotoana ihany koa zanatsika ilay matory lava be mandritra ny 3 volana eo ny zanaka le mbola somary mbola kely zany 3 volana hatramin'ny faha 3 volana matory lava ny ankizy ilay zaza ao am-boaka ao ka hoe mahazaza anazy matory lava ihany koa izy fa rehefa lehibe izy mba mipelipelika sy mibalabala ihany koa indraindray. Milalao tadipotra eny mba milalao ihany koa izy indraindray satria mba amin'ny mahazaza anazy mila milalao de milalao ihany koa ny ankizy ao am-boaka ao milalao le tadipotra iny ka ny renim-pianakaviana matetika mahatsapa zay foana indrindra mamoa ilay rehefa bevoka iny mihetsiketsika mikitikitika ny zaza de zay le izy. Eo ihany koa ilay hoe mitelina amin'ny otika iny de mampanala ny fanaintainan'ny zaza ary ihany koa mahatsara ny fahasalaman'ny zaza ilay rehefa lehibe indrindra fa rehefa le minono tanana iny ny zaza. Torohevitra natoroko ny lehilahy malagasy mifihetsem-pon'ny vehivavy de misy fiantraikany ihany koa amin'ny zaza ao am-boaka. Mila manana fiainana stable ny vehivavy amin'ny ankapobeny aloha raha ohatra laka mbola tsy te hampiadana vehivavy de aza atao bevoka aloha ilay zanak'olona satria misy fiantraikany amin'ilay zanakareo am-boaka ao. Ny ditrany ankizy ireny ditrany zaza de anisany ihany koa ireny ilay fijaliana tebotebo alahelo tomany fahoriana ny miaina ny vehivavy nandritra ny mitondra voka de rehefa teraka ny zaza de lasa maditra alina mitomany lava ny ataony rehefa mandritry ny ala satria vokatra ilay taitaitra sy marary lava atao am-boaka zay de lasa misy fiantraikany. Raha ny lehilahy ao anatin'io zanaka io noho izany zany izay fihetsem-pon'ny lehilahy izay toetrany lehilahy rehetrarehetra izay miditra ao anatin'ny zanak'elahy ihany koa. Master.